Miaraba namako malala manaraka ny fandarana. Faly ny fo, miramirana ravoravo ny saina. Mifankahita aminao amin'ny alalana zao fandaharana izay mahatoky antsika izao. Mifampitohy amin'ny lesona teo aloha ny hoe valisoa manao ahoana. Zay zany no lohahevitra androany. Valisoa manao ahoana. Lohahevitra teo aloha dia hoe eo am-piandrasana. Ka rehefa tonga ilay nandrasana dia ho azo ny valisoa. Ao amin'ny Koritiana voalohany toko 7:4-7 manao hoe raha mahakitra amin'ny asan'ny olona dia andray valim-pitia izy. Raha mahakitra ny asan'ny olona dia andray valim-pitia izy. Ry namako, tsy ho ela dia ho avy Jesosy Kristy andray anao, andray ahy. Tsy ho ela dia hisokatra io lanitra io, ho avy ilay nandrasana fa tsy taretrehitra. Hamaly fitianao izay nahatoky hatramin'ny farany, hatramin'ny fahafatesana dia ho azonao ny sarom-boninahitry ny fahamarinana. Efa miandry any an-danitra any Jesosy Kristy. Efa raha alaina sary an-tsaina zany dia efa mipetrapetraka ny satro-boninahitra, ny meday ho an'ny zanany rehetra, ka miandry ny fiverenan'i Kristy mba hiakaranao eo amin'ny podium, eo amin'ilay toerana ahafahana mametraka ny satro-boninahitra eo amin'ny lohanao. Ary dia ho voavonjy mandrakizay. Ho be voninahitra zay fotoana ny valim-pitia zay. Andeha hiandrandrana zany isika. Izany tanjona farany zany, izay hitondran'ny Kristy antsika izany. Izany tokony ao an-tsaina mandrakariva, mipetraka. Rehefa ho avy zany Jesosy dia zao ny zavatra hitranga amiko, zao ny zavatra ho ataoko. Mitanisa ireo tombontsoa rehetra zay ho raisinao. Rehefa ho avy Jesosy, velona mandrakizay, tsy mety marary, tsy mety sasatra, tsy mety maty, ary dia salama mandrakizay. Zany valisoa lehibe zany no omen'Andriamanitra anao. Ijoro eo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ireo. Alay sary an-tsaina, Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany. Ianao eo amin'ny ankavanana eo, misakamina an'Andriamanitra. Azo antonona ve Andriamanitra sa tsy azo antonona? Ekena fa manjelanjelatra be zany. Ny jiro, ny vonaina amin'izao fotoana izao dia tsy haintsika ny mijery azy satria feno fahotana. Mety afaka hanatona azy isika amin'izay fotoana izay. Dia hiaraka amin'Andriamanitra, dia hitodika kely eny amintsika izy, ny arabantsika. Misaotra anao nahatoky ny fahamarinana anaiky ny famonjena tamin'ny alalan'ilay Jesosy zanako. Dia faly izy mandray anao. Mahafinaritra dia hoentin'i Jesosy sy ny anjely mitety ny lanitra ao anatin'ny fahatsarana tanteraka ianao. Misy fonenana natao anao any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Misy fitafiana fotsy ny fahamarinana tiany hasalotra anao any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Misy satro-boninahitra, misy kintana, ireo fanahy rehetra izay nivonjenao, nentinao teo amin'ny Kristy, nampafatakinao ny famonjena, izay tiany Jesosy hapetraka eo amin'ny lohanao. Aseho miharihary eo ny lohantsika ireo zava-miafy ny fahasoavana, fa dia nahoana loatra reny maty ianao Jesosy Kristy. Inona ny tena nanosika anao mba hamonjy anay? Hitantsika amin'izay fotoana izay ilay olatra eo amin'ny tanany, namantsihana ny fahotantsika, olatra eo amin'ny tongony, hojerentsika ilay olatra ny lany ivoany. Ka izao rehefa hitantsika avokoa fa io olatra io no nahafatesan'i Kristy namonjenantsika, rehefa mahita ny voavonjy rehetrarehetra dia anjavona eo amin'ny tanan'i Jesosy iny olatra iny, satria ireny mampahatsiaro ny fahotana. Tsy misy fahotana intsony, tsy misy faharatsiana intsony any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Ry namako, mananatra anao aho mba hiomana ho amin'ny fiverenan'i Kristy eny amin'irao lanitra dia n'izao. Miomana hiatrika ilay toe-javatra sarobidy, ilay fitsarana famonjena ao antsika. Ka rehefa ho avy Jesosy dia higagana eo amin'ireo rehetra mino azy ny famonjena. Ampany, sombitsombony ihany no hitantsika ankehitriny, fa rehefa ho avy izy dia ho hitantsika amin'izay tena endriny tokoa. Ho hitantsika Jesosy. Sokatra masina manambara izay tsy mbola hitan'ny maso, na ren'ny sofina, na niditra tao am-pon'ny olona, efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ny zavatra tsara indrindra izay hita sy no tantarena aminao dia efa henonao, efa hitanao, fa mbola tsisy nahita an'izany.
fahatsarana avo arivo eny tsy pahatapera no omanin'Andriamanitra ho anao. Miomana raiso Kristy, aza atao kilalaon'ny fivavahana, atao zava-misy ny famonjena ho anao. Mijery ny voninahitr'Andriamanitra isan'andro. Dia hivavaka isika. Toy tsara misaotra anao izay, manomana tsara lavitra ho anay ianao. Voafetra ny fahatakarana ankehitriny, ary indraindray izany fahatakarana voafetra izany no mahatonga anay tsy hanao ny sitraponao, analavitra ny famonjenao, anaonao foana mihitsy aza indraindray eo amin'ny fivavahana. Mifona izay Tompo, aseho ny tsirairay avy ny fahasambarana izay efa nomanina ho anay, ka ho mora ho anay, tsy misy dikany ho anay ny handao ireo fahazaran-dratsy izay mamatotra anay eto amin'izao tontolo izao. Taio zahay, aza votsitra ny valosoa izay efa omena ho anay amin'ny anaranao Jesosy io. Amen.